sy pakombo mahery nosoratany Razafy Matratra Ferdinand ho velomin'ny Vantsosy Saloy miaraka amin'ny Arliva Taina Nantenaina ary Rija tovy razana mamonjy ny nandray feo Anjarliva ny nanatotosa mba naharitra ny fanompoam-pivavahana androany nefa tsy olan'izany fa andro natokana ho an'Andriamanitra ny androandroany Zaho ohatrany tsy dia mifantoka loatra fa ratsy sasany akanjoko tsy nikoban'ny vola tsara angamba nalona ny tao anaty rano fotsiny dia natapy ny andro tovavy mitavozavoza mahaso ny androany fa manala baraka mihitsy oe to tsy midy ny vavahady manao izay mahatezitra ny tovavy iny zo amiko ny voliny an'io very zany izay tsy ho very raha mpangalatrintsika ary indrindra io vavahady io ratrema tena mahatezitra mafy mihitsy zao na ny lamba mampitafiana sy ny fitaovana an-dakozia aza mbola tsy misy any an-trano variana manao inona ary voly vola apedinay mivady ndry androany lasa nakay zary vola tsy misy olona mamaly mihitsy na ray aza ny zavatra atao tanàna mikorotana ambony ambany jereo raha matoso mba matory ao an'efitraniny ao tena tsy ato tsy hay hoe lasa nandeha nakaiza mahagaga loatra reo zavatra zao mieritreritra hoe sao lasa namonjy fotoana amin'ny sipany any ary iny mariny ie azo eritreretina aloha zay mbola mpitovy mantsy izy ka mba manararoatra amin'ny fotoana tsy maheo antsika roa tahaka izao lazao rehefa tonga eo indra trema lala tsara an'izany lala zany iny tovavy tsy mahay miaina raha ka vola maika salany tsy loiny nafo nefa be hevitra ratsy ny zavatra tsy mety nataontsika dia ny tsy mba nanomezana azy telefoniny tokony mba natsona izy zao nefa tsy manana fa raha tremity ve lasa daly zao azy tsy mitana telefona raha mahita ny fombany mainka fa mampiasa aza mba vazivaziana raha matoa ny fihetsika tahaka izao ihany no mahatonga ny vola tsy ho hita mba hafidy vidio ihany ny vavavoaka avady-badio impito ny lela vao miteny mandreraka izany tabataba izany rangaha ty fa soloany akanjo dia andrahoiny sakafo za mba efa neritreritra ny amantambonina za itsotsotra fa tena reraka ka inona tsara zany zavatra lazainao zany raha matoa karakara ho any sakafo fa za vizana amonjy fandriana toritory za ndray ny raha anao avy aloha samy tango lalitra eto rehefa tsy andro ianao vehivavy ka mivelona tsy mahavita an'izany fa hitady lasopy any velany any eo ianao sy ny tranonao mba manao ahoana zay le roa ny fiainan'izy mivady ato ny zanaka efa nandeha nanambady avy ivolam-panampy ohatry ny tamana be any an-tanàna zany tsy mihevitra niverina ty zany raha ny fahitako azy ao mampime ihany izy ty letsy inona mampime any dadany zany azarao aloha le mahafaly fa tsy tazany vonjy ve ry miosina pombo mikarakarany kisory dinio angefa tsy tazany eny amin'ny endriny ilay bika tsara teo aloha nitava amin'izany vao ositra ho azy tsy ilainy intsony ny mampiasa an'ireny podra vidiana eny an-tsena ireny eny tokoa jereo ihany koa ne ramose fa io manilikilika taikisy mikavivy amin'ny fandraisana angady io miosina hatrany ampaladika hatrany atapindoha izy zany aleo aloha mba hiomeka mbola aiza ny azo anareo raha manao olona tahaka an'ireny sarotra aminy aloha ny ahita mpanampy mahasolo ny vola raha miala izy na ny mpiaramonina eto aza tsy mifandray firy amin'izareo no ny fiavona vonana rarino azy aloha ny tsy ampiny miavonavona sy mangaringarika ary manambonimbony tena ve no ataonao ka isy androso ao an-tranonao ny olona ny fanambakarina amin'izany tsy lazaina ntsony ndao le roa eny fa miantso madamo zany
tsy mahaloha-petrony madamy laly rehefa baiky moana sisa anao tony. Manao ny tsy fanao ianao androany. Ny mpanampinao vononao fa tsy mba hainao ny famelolanony. Salama ve nareo mivady ato e? Salama fa misaotra e. De raha tsemboka mihitsy ane madamy zany nanafangaro an'le aniko soa e. Avy eo indray mifampitolona amin'ireo kisoa be. Tsy mandatsa fa sahaza anao koa aloha zao e. Aleo mba hatsafaina ihany. Aizy vola fa taonareo indray tia ny manao ny asa fanao ny hatramin'izay. Saika anontany anareo indrindra momba azy io zao. Tsy hay hoe nisy nakankeriny tato ve sa lasa noty? Manahirana mihitsy zao zavatra zao ry zareo a. Tsy tazanareo any ambanivohitra reo any ve izy? Hatramin'io maly alahady tsy fantatra hoe aiza. Ao raha onako amin'izao fa hitako matahotra ihany reto. Zany ve? Zany ho a? Mila mailo ihany nareo raha izany a. Vo herinandro lasa zay nisy tovovavy tahaka ny vola nipetraka taman'olona. Tsy hita nefa tovovavy io. Rehefa natao ny fikarohana dia nisy nakankeriny araka ny teninareo. Nogadrain'ny fokon'olona ireo mpampiasa azy rehefa nodarohana nanaparan'ny olona ny alahelony. Mpanao tsindry azo leny zay ihany koa moa ny olona nanakarama azy. Ratsy ny zavatra zany a. To mampatahotra marina. Ay ve mba malala matahotra ihany e. Mora mifarahotsana tahaka an'izao ihany raha tsy hoe mitony. Nefa dia manambany olona loatra. Tsy mampite hiaino zany resaka ambaranao zany ry Vonjy a. Fa zao any nentsona ianareo mianaka e. Afaka mipetraka ato aminay ve Vonjy mandra-pahatonga ny vola? Tsy tapako zao zany fa dinena mendalana eo ihany a. Tokony asiana fampidinihana raha matoa ty fiainany ity a. Mahatsapa fa tsy milamina mihitsy ny zavatra rehetra atao tokantrano ato. Mikorotana ambony ambany raha zay ny malaza azy e. Ka inona ary ny sosikevitra rosonao e? Ny momba ny vola zay mbola tsy tavaverina ihany hatramin'izao. Tsy haiko hoe tsy mahataitra anao loatra ve zao tsy maheo azy zao. Tsy hita nge zay atao amin'izany ratreme. Raha maro sy Vonjy milaza fa tsy any ambanivohitra izy. Vehivavy lehibe ihany koa izy ka tompona andraikitra amin'ny fiainany. Zany tsy firarahinao zany ihany no mahatonga an'ilay zanak'olona anao tahaka izao a. Ka ary sao ary ny sosikevitra ao e. Marina e. Zao tsika tsy mahazo mpanampy intsony. Na dia hivony zatra ato aza tsy manaiky ny asa raikitra satria efa hainy ny fombanao. Aoka ho fantatrao rangahy a. Raha i madamy lala indray tsy azo niza raha onana amin'izany. Ny raha ny aina nge ny teny lazain'ilay vonjy iny e. Saingy tadidio fa tsy mampihetsika ny volomasoko zany. Famaly ve raha mise mivady zany sa ahoana e? Ato ambany rianato ry zareo zany. Aleo atongilako eto akaiky ny varavarakely eto ny sofiko. Tsy mandrahana velively Vonjy e. Milaza ny zavatra ambareny kosa. Tsy misy idirany fipetrahany volato na ray monja aza. Tsy handray asa azy ny anankirentsony ihany koa rehefa tsy manaiky ny janona raikitra ato Vonjy e. Ohatran'ny olona miavy tsy feno zany ny tovolahy iny. Mahakasika zany resaka zany. Aloha enoko ihany aloha nytoyany. Tsy mety zany raha matoa. Aza terenana anaovana valy faty toy izany izy rehefa tsy te-janona ato amintsika e. Mila manontany tena ianao hoe nahoana ny tsy tamana ny mpanampy ary maninona tsy mety mipetraka maritra Vonjy. Tsy te halala ratrema. Amiko rehefa eny de eny, rehefa tsy de tsy. Aleo tonga eo izy mianaka. Miala miaraka amin'ny vava amin'ny teny raha tsy hipetraka ato amintsika. Idira koa reo. Mihevitra ngamby madamy fa hivola. Mantsoa e. Avy hatrany de midira fa tsy mety mivaravarana e. Ianao tokoa no nandrasana ry Vonjy a. Hipetraka ato aminay ve ianao sa ahoana ny tena hevitrao? Tsy afaka hiasa kilasy mandy ato aminareo ahy. Roay raha roahanareo sady efa rehan'ny sofoka avokoa ny famalinareo teo. Aleo hiala.
Hay, efa mianatra miainy vodirindrina ihany koa. Sao de mandehana. Asa mandingana tokoa nambaravarako na raidy aza. Lasa ho lasa! Asa ny teny toy izany kosa ianao madama. Mba lanjalanjao ny teny avoaka. Tsy mivaky loha zany arangaty tsy sanatria olona tsy mandony volana ka ampitambazaniny. Asa matahotra anao madama fa tsy asa atao aminareo tsony saingy omeo ny karaha manay roa volana. Am'izay voavaly ny teninao hoe tsy mpamaly volan'olony izay. Andray zotra fahatelo amby folo vita amin'ny katedraly eto azy zany loha fa mbola hividitana ny atsena sabotsy. Ararotina ihany fatongavany ety andrenivohitra ety. Mila mailo hatrano fa sao dia ho tazandro madamaso ramose. Aleo aloha akainy eto amin'ny fiandrasana taxi be eto fa midanika izany andro izany nefa. Vonjy ela be any ampanaovana bisikleta any. Hoay! Fa tsy vola ve ty midina avy any amin'ny bus ty? Fahatsotro. Vola! Izako ary zany miantso asany. Hoay! Raha marina. Ahoana dadany Vonjy? Salama ve ianao? Salama anaka fa ianao no manahoana? Salama tsy manahaka. Fa vao sy maresaka any amin'ny dadamary ary. Mba manakory izay ny fiainan'izy mivady ao? Izy aho hoe mahatsiaro tena fasahirana rehefa nilaozanao. Hitako amin'ny fiainam-piainan'izy mivady amin'ny ankapobeny ao. Zany ve? Eno dia iza indray zany izao ny olona misolo ao? Fa mampime sady mampalahelo no mahazo azy mivady hatramin'ny tsy nahateo andriny Fa ahoana ary dadany Vonjy Tsy mahita olona isolo any sery zareo hanika Ramose sy madama avy no nanao famahana kisoa sy ny fanadiovana ny tranony. Manao ny tsy fanao mihitsy ry zareo Aleo dadamary mba ime atao madama ahoana ny fanosina amin'ny kisoa. Vehivavy izay tsy nandray ravindena hatramin'izay na olona azy anginy. Zany ary ny zava-misy jo. Hitako banga rehefa lasy mitenenin'ny madama Vonjy hanao kilasy mandra nefa tsy nanaiky. Ka tsy voamaika zany loza mahazo azo mivady. Ianao nga ahoana? Ndroany madama tsy asa hoe amin'ny tsony izay mianaka. Ahoana tsara hoe raha mary? Zany mahagaga zany ny raha toetra n'izay vehivavy. Mba enjana koa zany ka. Dia voamaika ho sahirana ireo zany ka. Taraiky vao tonga fa mbola tsy teo ilay namako mahay manamboatra azy. Za dia sasany andry. Manahoana ny fahasalamana Vola? Salama fa misaotra Enao manahoana? Salama fa misaotra. Vaovao aloha izay elaela tsy nihoanana izay. Tsy te hiverina any amin'ny Ramose sy madama Tsony ary Vonjy azo lazaina fa mba afaka ny enan-kahalalahana azo Tiany zareo hipetraka any aminy eny isolo an'se. Anga? Fa tsy mety ako. Ko raha tsy adalanao le manana ka omenanao ny anana. Ao fa ho tataraiko andriny ny zava-nitranga tany. Ka inona zany no azo anampiananao Vola? Mba tsotra ihany koa dia Vonjy ty. Namana izay tsy nisorona fa tena nanondro ny lalamarina le. Variana fotsiny anie Vola izany. Tsy mivaliana kory ny fanontaniako. Azafady Vonjy nandefa saina lavitra be tsy dia misy manahirana loatra fa misaotra Za nge tsy manana etam-be mavesatra sady maivana ny mody. Tsy aloha fa entiko amin'ny bisikleta netany. Na ho anatiko mora asaiko entiny Vonjy any. Avesatra amin'io eo raha ohatra ka tsy mampanina Vonjy dia ento ary Tsy maninona. Arahako avy ato aoriana ianao fa za andeha miadana.
saika gaga mantsika io. Alaindray mpinosana tony fary eo ndry. Tsy hay aloha na mba tena fanampiny izao ataon'ity tovolahy ity izao na hoe mivono hevitra ambadika. Tsy tokony asiana olana rangahy zany fa izay atongavany ny entana eny an-tanàna no atao ah. Vola efa tsy misy, mbola ho atao saran-dalana amin'ny fiara ihany. Mananolana angamba vola ka varim-bariny izany izy indraindray. Aleo anontaniako hoe vola fa inona ny olanao? Tsy apako mafy ny fiainana ary vonjy ah. Nohanina androany ka roana androany, ny arotsaka rapitso ka roana rapitso. Dia ohatr' izany hatrany ve? Mahireza se fiainana avokoa izany. Tsy maintsy mitraka hatrany tsika ninonina zava-mitranga. Misaotra indrindra vonjy ah. Tsy tokony isaorana re izany ry vola. Sika nge mpiray tanàna sady niara-niasa ihany taloha e. Fa maninona tampoka ry azany ry vonjy. Hoe nivadika ny valoarika vitivity ny tarehanao. Manana retina nga ianao ty? Manaikitra be ny vavoniko. Marary ary vonjy ah. Mila tsy ho zakako marina. Andao aloha jerena rano mangatsika etsy amin'ny hotely etsy e. Soa fa misy mpivarotra akaiky io. Soa ty ry vola. Misaotra ry vonjy ah. Nahazoazo aina raha vantany vao nisotro an'ilay rano. Fa marary angamba vavononao? Ie, aretina nitaiza hatramin'ny elany aretim-bavony. Fony anipetraka tao amin'ny ramosesy madama no nahazoko an'izany. Tara sakafo mandrakariva nandritry ny fotoana naharitra. Andao engy amin'izay ary. Dia tsy maninona ve se raha tsy miara-dalana tsika? Tsy maninona e. Apetrao eo amin'ny zandrinay ry vonjy ah. Maraina indray ity ny andro. Zany akamoko marina. Mahatsiaro reraka zany. Efa ny firy tokoa moa izao andro izao. Efa ny fitora sasany. Aleo hitsangana teto am-pandriana amin'izay fa maika hitery. Mba mifaza tao amin'izay raha matoa fa atoandro fiteri-nono ah. Ilozany ombo miahaka eo farany. Andao mano ny fitaovana. Mandany ianao raha trema manamboatra ny anoko soa fa za hitery ah. Zay tokoa ny tokony atao fa mandreraka ny fitabatabana izy ireo rehefa tara hanina ka. Maky vala aza ny afarany. Ohatra ny mifidy olona izany ty omby ty. Tsy haiko hoe zatra ny vola ary ve izy. Nahoana nefa ramose tsy ataony inona. Vao tamy dia mitady andaky izany izy. Andriamanitra, dakan'ny omby ah. Tapaka ny sandriky marina. Tsy mivanina izany raha omby. Tena ilaly zany tarainy izany fa misy marary. Aleo vinjako malaky. Fa maninona ianao madama? Takankala sanda ramose. Tsy anainy tamin'ny daka mandrivorivo ny tanako raha iny andeha andray nonona iny. Isaorana azy Andriamanitra tsy nahazo tamin'ny firifako. Raha tsy izany maty tradrany teo raha vo ny lohako. Ao mitsangana aloha ianao e. Zany zezika mitakosina amin'ny fitafianao marina. Sady vao nalatsa ny vao teo mihitsy angamba izy zany. Azaka sena raha misy sandrika vanana. Io nge le vao daka ny omby teo e. Andao misasa aloha dia misoloha akanjo fa tsy maintsy mamonjy hopitaly tsika. Jereo fa bilabe izy zany.
vonina fandao ary manefitefoka be mitady tsy ho zakako izany fa aza mikisina ka andao e. Avy etsany dia hamonjy an'ilay dokotera eny amin'ny hôpitalitsika. Ka manao ahoana izy zao? Tena miombo ny fanaintainana ratrema. Rano masy tsy latsaka ny amariny. Tongitsika e. Andraso eo fa za aloha jery dokotera. Ary aingana ary ianao any e. Izany zany no andefa tsy atony le dokotera afaka mitsabo ny taolany. Tsy ao ny dokotera afaka mandray anao e. Makivy koa izany ka. Andao hitady hafa e. Mihamavesatra mantsy izany sandriko izany. Na zaza mba malahelo fa tsy hitako izay atao fa tsy mitady mpitsaboko. Aiza ihany zany toerana hitondranao azany ratrema. Miodikodina heraky ny tanàna Antsirabe fotsiny tsika izany. Fa naintainana amin'ny tanako efa hodiko tsy fantatra tsony. Mandreraka ka. Marary angeo azahy e. Ka tsy hitako izay atao anao ramatoa. Entina ny amin'ny mpanotra angamba. Tsy olana rehefa mpitsabo fotsiny e. Ty aloha ty misy mpanao masazy. Aleo vakina ny soratra amin'ny plako hoe mitsabo amin'ny alalan'ny otra toy ny sita, arerana, folaka, mioritra, tapaka sy ny sisa. Mandrosoa tompoko. Raha Jesoa tokoa no anafaka dia ho afaka tokoa ianao. Ary andao hiditra antsika ratrema. Hitady izay dokotera tsy ho hita eo ve? Mandrosoa avy hatrany nareo tompoko. Fa tsy vonjy ve ty? Tsy mandro ny masoko fa izy mihitsy ty ka. Hoay, ngiaratrema mivady reto marina. Fa tsy le vonjin-dosa indray ve ty e? Miasa manolona ato indray zany izy. Mba antsoa ny olona afaka mitsabo ato fa marary ahy e. Azy lozanao mitanatany eo fotsiny. Tena tsy miova ihany ve ty madamy ty? Jereo zato fianjonanjony. Masony amin'izany mitiridiry mampatahotra. Nefa ny tanana mikotrefaka mila tsy ho zaka-tsony. Raha mitoetra ny taloha dia ohatra ny tsy ho tratry ny aloka mihitsy saingy ankehitriny tonga ty amiko ihany kay. Azafady ry vonjy a. Mba tsy ho malaky ny olona afaka mandray madama fa tena tsy salama ny tanany. Andao mahazo toerana ianao madama Lala fa ho raisiko avy hatrany. Tampoka tamiko indray izao vaovao izao a. Tsy nampoziko mitsabo ohatr'izao vonjy izay natao roka alika tany an-trano. Ao madama, meo azy ny tananao fa ho tsabony e. Mba moramora ihany vonjy a. Marary mariny e. Ka tsy maintsy miaritra ianao madama. Ao, taolana hitsy fotsiny ange izy io e. Zano hoe tsy tapaka fa nikisaka tamin'ny toerana nisy azy. Voakapoka mafy no fahafantarako azy satria toroatra amin'ny nofo mihitsy a. Voataka ny omby e. Zao tokoa zany no hoe voan'ny tsipakombo mahery. Enjany zany a. Tsy maintsy mividy an'ireto fanafody maromaro reto nareo mba hampijanona ny fanaintainana. Dia aza donoina fa mbola miverinareo a. Tena tsapako mba ny maivana izany. Mba azo iainana ihany koa ny fanaintainana rehefa nokorona tamin'ilay menaka. Manaitra ihany la zany le roa.
tokony mba mandondona rehefa miditra fa anapaka lalan-draza zay efa lazondazony toy ny angery vonjika marefo e. Aza taitaitra moa ianao ry dada, tsy efa mahazatra ve mo avy de miditra tahaka an'izao e. Fa tairana tampoka angely ronona faty andrabary tany andavapotsy e. Zao mantsy la manatena fa mpitsaboka hitondra azo bingo avy any anala. Manatena zoko mahay mandrafitra tsipiny. Tsy misy idiran'izany koa sany resaka ry dada. Fa mba manao ahoana le rono fandehan'ny asa ao aloha? Amin'ny ankapobeny aloha azo lazaina fa mandeha ihany. Lasa marobe ny olona tonga mitsabo tena ao amintsika. Inona mahatonga an'izay teny an'izany? Ka tsy vitsy ireo olona efa any amin'ny dokotera izay tsy nahita marina tany no miala nenina ao amiko ao e. Mahavelona tsika zany io asan'lahy io raha fitinina ny resaka. Zay indrindra. Tokony mba mpanampy ahy ihany dada fa tsy arako irery le asako. Ianao mivarotra ny fanafody moa zany mandray olona. Na manamboatra kiraro azy fa mba mila madio tsara fa fahasalamana ny tena fototrasa. Mahatsiaro ny fiainana tao amin'ny ratrema mivady aloha raha vao miresaka asa. Mankotsoka ny foko mahita n'le raiky mangano ho an'ny tady latsa-dranomaso. Mahereza dada fa aza manao takan'io ianao. Ataovy hery lehibe ho atsika ny fomba ratsy naseho an-dramosesy madama atsika ireny. Marina loatra zany anaka. Tsy asa endra manantalo iny fa tokony masony izay aso io asa vaovao io. Ty fiainana ambonin'ny tany tena ry dada ka mila fitandremana. Tsy hay mitsy izay vadiky ny ampitsomatsy. Fa inona mahatonga ny lamiteny an'izany? Tsy manam-panahan-dalàna ny 570 ny olona. Indrindra fa ireo manam-bola makarena izay lasa ambonimbony amin'ny fari-piainana. Saingy tampoka tsy napozina akory ny loza nahazo any madamy lala. Manino izy le roa? Voatahaka an'io ve nge izy? Nandeha tany amin'ilay dokotera falehany nefa tsy tao. Tsy hay raha misy tian'Andriamanitra hatongavana fa naka fanafody tao amiko izy. Nanotra ny tanany aza mamaly ratsy ny ratsy le tsea. Fa valio amin'ny soa izy zay. Ka manao na raha matoa ny fahasalamanao everiko fa mba efa ny fiatsarany kosa. Ie, tsy maninona loatra tsony rehefa nahazo otra sy menaka tany amin'ny vonjy. Mana talenta aloha izy. Ny tsy nandraisany azy no ela. Ay, tsara zany. Na izany aza mbola tsy tokony hanao zavatra mafy so hietsika indray. Dia ho sahirana rereto zany ianaoko. Tsy olan'izany ndre zay asalama hatramin'ny farany eritreretina. Zany malalako misaotra vadiko ao mba ho trony kely fa mangatsika. Ao ary manatony tao kaketo. So voadona ny tanako Aza matahotra rehefa tsy makany ahy. Isorana be dehibe vonjy madama. Tsy azo refesina na tombanana amin'ny endrika mabika ivelany ny olona. Tsy nisy naminaviana mihitsy hoe izy no itsabo anao. Ie, tsy azo adinoana ny soa nataony. Andriamanitra ne amalisoa azy. Fa ankehitriny aratrema toa mahatsiaro menatra andramary sy vonjy tamin'ny vava nataoko azy mianaka. Marina Na za ihany koa azako. Tsy ianao rery. Tampoka no nahita ny vonjy tao amin'ilay efitrano fandraisan'ny olona. Tsy te hiverina any amintsony aratrema. Saika tsy tavavoaka amin'ny varavarana ange tamin'ny maly. Tsy hitako ny lalakombana fa jambena tamin'ny vava ratsy nataoko Raha vonkazona mihitsy andreny madama. Ampandrina ny sisa. Marina tokoa zany teninao zany. Fa mba mandehana angera amin'se manao rano fa mangetaheta be zany ka. Mbola misy angeo anaty termosy ao io ihany koa ny kopy. Azafady mba ampisao rano eran'io kopy io ary dia mba ampio siramamy fa mangidy mihitsy zany vavako zany. Ay. Ty. Ay, kay. May aratrema. Jereo fa nitsovaka vetivety teo indray sandriko iray. Ampio aratrema. Loza inona re ty Andriamanitra. Ao sina le fanafody fampiasa amin'ny mahitany amin'ny vonjy. Loza inona ary zao mahazo zao andrekako. Tena loza misy ty ratrema marina. Tena ny eo tsy afaka hatramin'ny farany. Ny eo miditra ihany.
Aingana madama. dia tsy ny asa tany amin'ndratrema somadamy lalantsony moa nahazo ihany ny toro hevitra narosony vonjy isaorana izy mbola ankasitrahana foana ihany koa fa hiasa ao amin'izany toerana fitsapony izany indray aiza ihany ary vola nefa ny fotoana izao mandeha eny tokoa le roa nilaza ho tonga aloha izy nefa hatramin'izao misy mandondona ho mbaravaranao zany mandrosoa avy hatrany fa tsy midy io e mandrosoa anaka dia mahaza ho toerana misaotra tompoko salama tsara ve nareo aty salama tsara fa salama fa misaotra kosa manao any vola salama ka vaovao sy maresaka nentinao avy ihany ry vola ie ny fankasitrahana iram-poeran-tsaina ry izy mianaka no azoko ambara tsy namela ho irery tokoa nareo fa dia nanampy tamin'ny sarotra Andriamanitra manakarepahasoavana ne amaly soa anareo raha ny momba mifandraisana ANC asa tao aminay indray tsy dia hoe tokony isy isaorany sehibe toy izany ny finiavany se ny takinay mila mifamehpetritsika mba tsy ho tanteraka amintsika ilay fitenenana hoe mpifankaty tsy mifamarafaraka ady ny isarahana marina mihitsy izany tenin'ny dady izany aza mba atao kelabao ny asa fa atsao tanteraka eny voaraiko avokoa izay voalazanareo izay na zany aza mamela ahy ianareo mba haneo hevitra andao ento ny teninao anaka fotoana firesahana nge zao ny endriany moa tompoko no anarina koa raha ny adala ny tenenina lamba ny akody no ariny aza mba atao tahaka ny fomba andramosesy madama are ny momba mifandalana ny maha olona sy ny zoindray aza matahotra vola fa tsy manao an'izany izahay mba fampatsiahivana fotsiny angeny afa tsy mahavita n'izany nareo mbola mandalo fifanana kely aloha ndrivo afaka mandray olona tsy maintsy ampianarina avokoa ny toe-tsainananana rehefa hitsabo ao anatin'izany tsy fanavaka vahan'olona na firazanana eny fa na ny finoana na dia ny fahavalo aza mifototra amin'ny fitiavany ty asa tsika ity ka misy fianianana eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy ny asa vita no ifampitsarana zareo fa manjary lasako vavanety fotsiny raha hiteny be tokoa izay voalaza izay ny fanatanterahana ny sisa tsara fantatra meloha izany so tsy voninako madamy lala zao everina fa favalontsika nefa mitsabo tenao tsy maintsy mandray aza mpitiavana satria mifototra amin'ny fitiavana ny asako sady tsapako raha teo fa sarobidy ny aina zany very vonjy zany oa kodiaran-tsarety ny fiainana mivadibadika ambony ambany ka mila fitandremana fatratra tsy maintsy makany amin'ny vonjy ihany tsika madama sady mitsabo ny tanana ao avisy havanana izy zany eny anio raha teo ngeny na sainy noverintsika mitady ho kivy aratrema tsy hitako tsony izay maha olombelona marina mampalahelo le vadiko jereo ty izy lasa mahikely mihitsy tolana mifonoditra sisa tranga tsy maintsy miseho amin'ny fiainany manan'aina rehetra ny tsy fahasalamana ry lala mitovy amin'ny aretiny zao zavatra nahazo anao zao manaiky an'izany asainga efa vita n-dratsy mihitsy ny ahy aiza ve ka voantsipakombo mahery ny tanako ray tsy ampy fotoana ela kory dia io maindray ny ilana tena mahavalaketraka ka aza kivokivo ara miaraka amiko hoe tadio fa eo anilanao hatrany aho tsy mamelanao irery ndre mba mahavelom-bolo ihany izany teny fankahirezana fampitratremo izany misaotra vady malalako mahatonga ny tsirim-panantenana iroborobo faniry ato anatiko indray izany teninao izany raha tsy teo angambo ianao dia fongotra tsy nisy tsony ny hery izay mba entiko miatrika ny zava-manahirana eo amin'ny fiainako manokana
tsy irery ho ainao. Tongotsika fa ajanoko eto amin'ny sisiny talana malalaka eto ny fiara. Avy hatrany dia amboary atao anaty fiarato ny vola tokony omena ny vonjy ary. Aizavy le vola tokony atolotra azy madama? Ao anaty poketra ao tsara raha atao betsaka. Mety zay raha mandeha amin'ny dokotera mantsika tsy maintsy aloha ny faktura na kely na be, sady mba fanonerana ny karamandry vonjy sy raha maro tsy nomena kory a. Mila tsy ho tantiko izany fanaintainana amin'ny tanako maizanika. Mifanalavitra koa moa misy ny trano sy ny toeram-piasan'ny vonjiko. Mitady ifamengotra ihany koa ny tongotro nefa vao ety am-bavahady. Ka mitady ifamatotra noho ny tahotra sy ny enatra andramary sy vonjy ny tongotro hoe. Andao fa tsy maninona indreo hoe. Andray, toa mihamitremitra izany ianao fa nahoana? Tsy hoe ny aratrema ka. Fa voaninona raha le raha matoty e. Fitsabonanao angeny dia tsika e. Ka ivola nge io mipetraka eo ambaravarana io hoe mahamenatra amin'ny eo aminy. Tena ivola tokoa io. Mahatsiaro mianatra ihany koa aloha e. Fa herin-datsy maty fotsiny izao. Andao fa olona samy olona ve fakatahotra e. Reto tany reto ratrema mivady. Na anjary na hima tamin'ny lala izany. Leo ampandrosoana vetrany. Mandrosoa tompoko. Inona no azo anampiananareo azafady? Tsy ampiseho endrika mipara rehetra be manoloana ny volety izany aloha e. Manao fitsabony izay ka mila mandalo matetika hono izay vao sitrana tsara io tanany madama io. Andraso fa tokony tsy ampiandrasina maharitra nareo. Mba raisako aloha madama lala ary vonjy a. Tena reraka be ny fahitako azy ao. Asa mandroso aty avetrana ary zareo e. Mandroso ary nareo mivady e. Misaotra indrindra. Ifo amin'izay raha matoa fa maraina ny andro a. Efa amin'ny enina sady zao. Anao kafe angamba aloha manahira ny dizatra alkoly ty. Mitsanona fa leo karakaraiko e. Tsapako vizana ianao hatramin'izay namparara izay mantsy. Tsapako ny ovo madama. Tsy mitovy ny fomba fiainany teo aloha tsony ny fietsina kehitriny. Matory ianao fa anjarako izao ny karakara e. Zay marary andrianina. Mahontsa ny foko ny mahita andratrema tsy mipetraka na dia 2 minitra aza. Zaho raha teo moa mbola tsy dia afaka mihetsika firy fa heritsaina fotsiny. Raha mba haiko izao no mitondra ny vola. Tsy sahirana ohatr'izao izay. Tsy nahazoko lema akory aho. Nenina tokoa tsy ao aloha ananatra fa aoriana handatsa. Aza lefa lavitra be ny saina raha matoa fa so tsy mety a. Makaina tsara. Leo afana miadana eo ndrano fa zamba isitondrivotra madio any ivelany any. Fa inona ary ny zava-nitranga tato alle. Misy raha miparitaka izany sady ahitana dian'olona mitrosina mivovoka. Andraso hoe arahako. Makaty amin'ny trano kisoa izy izany. Andraika io. Fa tsy midiko ary ve ny gadanany to mikatona fotsiny varavarana. Tsy manofo izany fa no idin'ny tanako roa zao ty varavarana ty. Andraso tsy voako ao anatiny ao. To babangona madidio be ato. Nakaiza ny kisoa. Tovany avokoa ireo miparitaka eran'ny trano ireo. Tena ketraka tanteraka. Lasa mpangalatra indray alina tato ny kisoa rehetra izay efa vonjaka. Fanakaiza ihany koa ary ratrema teo. Nivoaka nalatrano any nefa tsy niverina ihany hatramin'izao. Ojereko any famafana ny rano.
misokatra ny tranokosofa ao anatiny ao zany izy. Ino tony raha mivaingana miaraka amin'ity an'olona mitrisina mivovoko tony? Fa afo zao zavatra zao. Fa misy inona ato Ratrema? Loza tena loza Ramatoa. Fa ahoana ho nataony tsy mahatao-tody-ndray nakalina ny kisoretsa tato e. Maninona tsara hoe rangaty? Zany ho ahy e. Ireo misavorivory ireo nitaovan'izy ireo. Andre kaka. Tena veritsika ranga. Marina. Fa nananambanantenaina akanjo nataondreo tsy valara fotsy tao anatin'ny fotoana fohy. Fa iny ty tsy naikena miendrika soratra ty e. Ino tokoa? Leo evakiko. Tsy etraketraka fa fampisainana anareo mba ho tiany olona mantra sy sahirana. Izary navita an'izao? Tsy hay zao Ramatoa na fitsapana na inona. Ny arembe lasa ny sasany tao anatin'ny ray mpimaso. Enao vonitsipak'omby mahery izay nahazona takaitra hatramin'izao. Misy tompony ampitsy ny olo eto ambonin'ny tany. Tsy neritreritra mihitsy aho hoe anambady any vonjy. Lahatra sy anjara. No amafisy ny fitiavana nenay ka tsy azo ny elana. Fa zany eo ihany aloha fa tena nampihetso-pony mahazo any madamy lala. Misy kilemany avokoa ny tanandroa. Tsy miasa tsono izy mivady raha ny filazan-dralay mazava tatafaranay. Mifanohitra ny fiainanay ankehitriny. Sady mivarotra andreto fanafody vita amin'ireo kandro malagasy reto sady manampy amin'ny vonjy rehefa tsy aran-drery ny asa. Dadandray manjaitra kiraro sy mivarotra. Varina bengy volo zany. Efa ho firy minitra izy mandinika be zany. Antsoka izy mivady reo, antitra terina amin'ny anatra ka. Ory vonjy a! Ahoana izay ry dada? Mba mandehana aty ianareo mivady azafady e! Metsikaritry dada ry ve aty eo tamin'ilay variana be iny. Mamena tsara fantany. Andao any amin'ny dada vetivety ry vola fa ilaintsika. Ay. Azafady fa nampiantso anareo roa. Ny fotoana moa toy ny loha ataondeha volana ka namerika aza hitany. Ka eto ny resaka ry dada. Ie. Fanampy momba ny fahaizamaina efa anananareo ihany zao resaka zao e. Manana didy aho fa ray aman-dreny. Tandre mifatratra ny fitantanana ny fahamarinana sy ny fitsinjovana ny sahirana ary ny madinika. Atodika aminao manokana ty tenitiry vola. Miainanao ary dada. Ny arahana hita tahaka ny tafika andrefa tanàna ny tsy nety nataon Ratrema sy madama. Samy niarana zany avokoa na zahay mianaka na ianao. Ankehitriny kosa nefa tonga mitsabo tena ty amintsika izy ireo. Madame Lara raha ny marina kokoa e. Asa atao kobakambava fotsiny ny fiainanana natao teo anatrehan'Andriamanitra anaka. Misaotra ry dada fa ray aman-dreny tsy misorona amin'ny maso tokoa ianao. Ny momba ny teny nambaranao indray tsy andrara kilomby andohany izany ny tenako. Tsy mendrika ny toe-tsaina kristiana zany. Satsika koa malagasy mbola mitahiry ny fahendren'ny tolo hoe ny fidimy famaly mahatsara fihavanana. Tsy hamaly ratsy azy ireo asa natria. Tiako fitaratra ho an'ny manodidina ianareo e. Zay fa misy olona reny aloha. Azo lazaina fa salama ihany lalana dia mafy aza ny aretina nahazo azy. Isaorana be dehibe ry vonjy telo mianaka. Mampalahelo. Dia tapitra fongana avokoa ny fananana.
Asa ihany koa ary Ratrema fa ny sakafo ty masaka nefa izy tsita. Ratrema, andao amin'izay sakafo fa masaka ange ty e. Miantso lala zany. Ho avy re a. Malaky kosa izy zany a. Ka hoe nony ianaoko. Ao Arsoiary. Tena mahatsiaro nona tokoa zany. Sady mihinantsika niresaka madama. Ento ary nitafanao e. Tsapako miaratsy asaina an-trano any fiarahamonina eto raha matoa. Zany mihitsiny. Jery eo ny akasoparana ataony manodidina antsika. Ndray alina ny nandrobaniny kisoa. Na za koa aza nge efa tsy tamana tsony. Tena tofoka tanteraka rangaha. Nanjary tena nankahalain'ny olona fantatritsika noho ny fombanao. Aiza ve na dia mpanafy aza tsy mety asa atao amintsika. Tsy fotoana ny latsatsony zao Ratrema. Fa olana karohana. Marina e. Tsy hita tsony ange madama zay hevitra e. Ny omby efa namidy avokoa. Ny rahantsika nanapaka zany soa isy androby indray. Ny vidiny nefa tao lany sahady. Tsy maintsy aka-panampy any ambanivohitra lavitrany ngambitsika atao mpahandro sakafo sy mpanasa lambaka. Anomboka hiasa amin'izay mantsika fa ilaza vaovao eo sefa androany. Ay. Vaovao tsara kosa zaniko. Mety raha olona tsy akaiko ny sady tsy malala ny fomba ratsinao nalainy e. Aza mba manao teny mandratra tahaka izany ho ahy ianao Ratrema. Efa mba niofa nge hatramin'ny tsipakombo mahery iny e. Ka tsy maintsy miovy ianao raha tianao tamana atao amintsika amin'ny mpanampy e. Ny tare ratsy re Ratrema tsy azo ovaina fa ny toetra ratsy morelana. Andraso efa misy afatra tonga ny telefonako. Avy any amin'ny sefo izy zany. Ao vakina. Miarahaba. Mandeha ihany aty amin'ny birao ianareo mivady raha ampitso amin'ny valora maraina tsy diso. Tsy afaka mandray tsony ary atsy tongonareo. Hafahafa zany afatra zany a. Raha pitso mahita izy madama. Tsy ataoko maboda aloha avy zao rehetrarehetra zao. Eny ary. Miezaka ny fiandranomasoko ato tany an-dalana. Saingy tsy voatanako tsony zany. Losa ina ary ty mahaso anay mifaty e. Ny fiompiana lany avokoa. Ny asa no eritreretina ivelomana tsy nisy tsony. Roka lika tsy nisy indra fony na azo atany ampiasana. Mangito loatra roka poko zao ka. Iza ihany koa ary zany mitomany manjeraka zany e. Ny olany ty tsy hita zay anaovana azy. Nefa mbola materany sasany ranomaso aty ambaravarana ihany. Vatoko boribory inge zasy lala amin'izao e. Ny fiompiana tsy misy opelan-tanana. Ny ofatrano tsy maintsy aloha. Miandro zay vola azo amin'ny asa sisa. Hojereko aloha zany vehivavy zany fa ohatran'ny madama raha ny feoany. Zaho vao tena loza. Zanaka semba iantehana tsy mba mandala. Antsoina telefona mamono sofina ohatrany tsy mba nanahirana. Inona loatra reso amantsoanay sao Andriamanitra. Tena lalty manao ranomaso vozany ty. Leo ampandrosoka avy hatrany fa mampalahelo ny mahita azy. Ao midira ty an-trano aloha e. Mba omeora mankatsitsika kely ara misea. Ty ry dia mba mangina amin'izay tsy havita inona akory ny ranomaso. Misaotra. Vaovao ratsy tena ratsy ange ny tanam-piasana tany rangaty e. Efa nahiko zao zavatra resahany madama zao. Fa ahoana ny tany ramatoa? Tsy maintsy olazaiko anao ihany le izy e. Tsy tia hita ny salova-tavany ny sefosefon-dozy intsony a. Tsy vitany nefa nandroka tamin'ny fomba mamoehatra fa mbola tsy nomeny ihany koa ny ambikaramako. Tantarao hatramin'ny voalohany fa be ny zavatra tsy azoko a.
ahitana fiovana firy ny toerana ty izany madama. Fa nahoana? Jereo ny tontolo iainana tsy mba potika loatra. Raha tsorina tsy nisy may izany ny tanety taty e. Azo lazaina fa mbola mahatazona ny mahavoajanahary azy aloha ilay toerana e. Mbola tadidinao tsara ve izao ny lalana raha nasiana namakivaky taty irery ianao? Tsy avy hatrany ny valiny. 30 taona mahery ange zay nifindrantsika tany Andrenivohitra tany. Tsaroko tsara fa tsy nonona tany tsontsika nanomboka teo amin'ny 2 taona mikazanantsika lahaivo. Ny zanany azy zao efa 2 sahadiko. Mahatamana aloha aty e. Ny rivotra madio, ny tany mbola mamokatra, ny fandrepalemana milamina. Marina mihitsy zany. Na tonga antsika nipetraka tany Andrenivohitra dia niasa. Zany mihitsy. Fa erezo mafimafy fa manomboka milatsaka izany oran'izany a. Tena mitatao be mihitsy eo alohantsika io. Tsy nataony io fotso maso atsitsika. Aiza ihany koa ary ireo olona alohako ireo. Tsy malady mihitsy zareo izany raha tia tongotra. Aleo enjehako fa mety ho iray lalana ihany ankamizay. Iza ary izany miazakazaka manao tongotra katoka avy any aoriana izany? Vizaka marina. Raha ratrema sy lala reto, andeha ho any ambanivohitra izany zareo. Maka miadana izany ry izy roa a. Vola marina. Miakatra ry se ny lalana nefa ny orana mitady latsaka. Aleo mba mody arabaina mba mitofana tsy mety natao tamin'ity tovovavy ty hatramin'izay. Salama ve vola? Mba nisy fiovana kosma tamin'izany. Salama tsara e. Nisan'ny zavatra tsy sakako ny mandrevaratra takan'izany. Napitsoka hanody mihitsy fony amin'ny mbola ny andromby tena tsy afahiny. Ny andray na nitselatra na nivaratra dia mampiorikoditra daholo. Sahanisy ny marina. Mitady hanapaka lalan-drà mihitsy ka. Ny orana raty eo miamikija trany. Kaiky kely izany varatra izany a. Malaza ho tany alambaratra ty toerana lalaovantsika ty. Be varatra ange ny anaran'ny toerana eto e. Matahotra ary zareo a. Tsy hita nefa izay trano ialofana. So ihany fa nitondra sarotro maromaro a. Ny varatra indray tsy maninona fa kapa fingotra ty atongotro ty. Ary mbola izy ihany koa reto lolohaviko anaty kitapoko reto. Tsy miraika loatra vola izany a. Ie. Reto misy fialofana ho anareo fa harary amin'izao orambe mikidy izao nge. Dia reto koa misy hody varatra. Hody varatra ahoana? Hody varatra e. Kapa fingotra tokoa reto. Misaotra vola. Mijanona aloha fa apetaka malaky reto e. Tanteraka zany ankehitriny le fitenenana hoe izay manao ny kapanay a tsy azom-baratra. Nampalahelo andray ny nanjo azy mivadika. Tapitra namidin-drabary zandrin-dratremo avokoa ny lovandraindry zareo. Pila ravinahitra avy any Fianarantsoa mipetraka ao amin'ny trano famantanana. Tsy mba nampandroso akory fa tero ny trano. Rabary indray tsy niatra fa dia efa tsy nifanaraka vokatry ny ady tany hatramin'ny 20 taona lasa hoy zareo. Ny fiarahamonina indray dia nifikisan-drabary ny fankahalana ka tsy nanaiky ny antranonina tonga mena masoandro asa. Raha tsy tany dia asa fotsiny. Lasa izy vola teo madama. Lasa ny antso andramary sy vonjy izy e. Tsy maintsy hifonako amin'izy telo mianaka ny tsy nentina ataoko ratrema. Be ny vitany. Zany mihitsy e. Okizay aloha ny resaka fa zany zareo. Menatra be asa ingy tsy atao. Tapidalaka ilay takany sokona nanany bato. Lafo hatramin'ny fiara sembarehare. Salama ve nareo roa? Salama fa misaotra e. Variana miondrika fotsiny zareo zany a. Vaovao sy maresaka rery izy mivady a. Ny voalohany dia misaorana nareo tery mianaka e. Tsy namialanay ho rery fa nitsabo.
nampandrosanay ihany koa tamin'ny mena masoandro. Fantatray amin'izao fotoana izao fa lalainareo ny fihavanana ary rano fisotronareo ny fitiavana. Tsy voavalonay zany tompoko, fa Andriamanitra namala an'izany. Manoloana ny soabe dehibe nataonareo nefa dia matsiary mihitsy hatr'izay satria tsy nieritreritra ho tratry ny alika mandrakizay. Mifona re izay, mivalo, milela-paladia. Mamelahana ry zareo ah. Aza manao toy izao re ianao madamo Lala. Tsy mitana lailao aminareo nge izay e? Ka re izay rezo mivady ah. Ny elon-kibaboana le retsy mody rariny ah. Tsy afaka nitsendray ny fifonanareo izay sao dia azo tsiny amin'Andriamanitra ko mba olombelona ihany ny teny. Mahamela anareo reto izay ah. Tena mifonay manontolo. Misaotra indrindra ary. Misy fitenin'ireo razantsika izay nefa manao hoe soakenda haitsako, solavo ay amindra ka mba mahaiza mamindra amin'ny sisa le retsy. Ny vola sy ny hareny izany ranonando e. Maina tsy misy rehefa tratry ny andro. Raha fahaizana mampahalalana tsy mba hampahendreny andray, zava-poana fa tsy mpakombo mahery. Tsy ny azo avy amin'ny tsy fitiavana ny mahatra sy kambody. Ny farana teo tsy mpakombo mahery nosoratany Razafy Matratra Ferdinand, novelominy Vantsosy Saloy, niaraka tamin'ny Arliva Tainanantenaina ary Ridza. Tovy razana mamonjy no nandray feo, Anjarliva no nanatotosa.